Fiangonana Kristambasy Madagasikara dia faly miarabanao indray amin'ity alahady fa 7 ny volana aprily ity ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho an'ny tsirairay avy. Androantsika dia andrendray ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rapsody amin'ny fahamarinana. Hitantsika amin'ny Jakoba toko 1 andininy 2:20 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: fa aoka ho pakatony teny ianareo, fa aza piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Ny fisehoan'ny fitahin'Andriamanitra dia avy amin'ny fietsehana amin'ny teny. Ny teny no manambara aminao hoe izy ianao, inona no anananao, ary ahoana ny fomba fiaina. Ny fietsehana amin'ny teny dia ny fampifanarana ny ataonao amin'izany fanambarana izany, ny maha izy ianao sy ny lovanao ary ny toeranao ao amin'ny Kristy. Mitaky tsy fiovana sy fanokana-teny izany ary tsy azo lavina ny vokany. Hoy ny Jakoba toko 1 andininy 7:20 ka hatramin'ny 5:20: fa raha misy piain'ny teny fa tsy mpankatoa dia toy ny olona mizaha ny tareny eo amin'ny fitaratra izy, fa mijery ny tenany izy dia lasa, ary miaraka amin'izay dia hadinony ny tareny. Fa izay mandinika ny lalàna tanteraka dia ny lalàn'ny fahafana, ka maharitra amin'izany na raha tsy piaino manadino, fa mpanao ny asa dia ho sambatra amin'ny asany izany olona izany. Amin'ny mahatanora kristianina, ny iray amin'ireo fanokana tena manandanja indrindra nataoko dia ny fahazoana antoka fa tsy misy fifanoherana ny fiainako sy izay lazain'ny soratra masina. Maniry aho ny tsy iovaova, maniry aho ny tenin'Andriamanitra iseho eo amin'ny fiainako, maniry ny hiaina amin'ny fomba izay ahitana taratry ny teny amin'ny fiainako aho, ary afaka mamaky ny fiainako tao amin'ny soratra masina, tsy misy fifanoherana. Mba hatratrarana izany dia nanapa-kevitra ny ho pakatoa ny teny aho. Ny hoe pakatoa ny teny dia midika hoe mampihatra ny teny, manao zavatra araka izay lazainy, ary miaina araka ny fahamarinana. Tsy hoe makatoa ny toromarik'Andriamanitra fotsiny ao amin'ny kristianisma, dia tsy mankatoa ny teny fotsiny isika, fa manatanteraka ny teniny. Ny teny no fiainantsika, izy no mamaritra hoe iza isika, inona no ananantsika, ary aiza isika. Rehefa manao izany isika dia tonga araka izay rehetra lazain'ny teny. Araka ny novakiana tao amin'ny andiny etsy ambony, izay tsy mankatoa ny teny dia toy ny olona mijery fitaratra nefa manadino ny endriny izy. Rehefa miala eo raha te ho mpankatoa ny teny ianao, dia tsy maintsy mahatsiaro lalandava izay lazain'ny teny momba anao, ary manao zavatra mifanaraka amin'izany. Noho izany, atolotry ny tenanao ho mpankatoa ny teny dia hamokatra ao anatinao sy eo amin'ny fiainanao ho araka izay resahiny izy. Andao rahantsika manao zao vavaka izao hoe: ray malalo, misaotra anao aho no ny hery mitondra fiovana ao amin'ny teninao. Mpankatoa ny teninao aho, ary ny fitahiana avy amin'izany dia miariary eo amin'ny fiainako. Misaotra anao no ny fahasoavana sy ny fahendrena mba handehanana mandrakariva amin'ny fahazavan'ny teninao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.